Zay ny amin'iny vaovaon'ny fanatanjahantena iny fa ivadika pejy vaovao ahafantateraka isika any Tokyo renivohitry Japon amin'izao fotoana izao ny délégation malagasy izay tarihany filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina mivady. Ity fijidiana ity moa dia iompana betsaka amin'ny lafiny toe-karena satria dia sokatra rampiso ny fikaonandoha iresahana an'ity sehatra ity eo amin'ny firenena rotonta. Dia jeresika ary ny fanatetiana. Omaly no tonga tao Tokyo renivohitry Japon ny filoham-pirenena mivady sy ny délégation miaraka aminy fijidiana maro lafy izay iompana bebe koa amin'ny sehatra ny toe-karena ho tanterahana rampitso tokoa ny fikaonandoha ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Japon izay antsoina mpandraraha maro amin'ity firenena sangany ao Azia ity. Hita ireo pahefa ny varotra ampiasaina ny fitanterana an-dranomasina eto Madagasikara dia mandalo amin'ny seranatsambo Tomasina avokoa. Ny seranatsambo Tomasina dia tafiditra ao anatin'ireo seranatsambo 5 lehibe indrindra eo anivon'ny kontinanta afrikanina. Antony mahatonga ny fitondram-panjakana nametraka viana anitatra ny seranatsambo Tomasina. Ankoatra ny seranatsambo Tokyo au Japon dia nitsidika orinasa tseratsera isan'ny lehibe indrindra mamokatra fitaovana mifanaraka amin'ny teknôlôjia vaovao sy avolenta au Japon ny délégation izay nitarihany filohan'ny Repoblika. Nambarany filoham-pirenena tamin'izany fa firenena mivoatra ary ity fivoarany Madagasikara ka mba ahafahana mizotra makany amin'izany fivoaran'izany eo amin'ny lafiny teknôlôjia ohatra dia zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ireo orinasa vahiny lehibe tahaka izao. Marina fa horaisin'ny Emperora Akihito ny filohan'ny Repoblika mivady ny laribio avy izao milohany hodina tanindrazana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta maromaro toa n'Andriamatoa Arsène Radriamanana ministra eo anivon'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny fambolena sy ny fiompiana. Benjamin Ramanantsoa ministra eo amin'ny fiadinan'ny Repoblika misana ny tetikasany filoham-pirenena sy ny fanajariana amin'ny tandy ary Beboarmy Saralava ministra ny fitanterana no manaradia ny filoham-pirenena mivady any Tokyo Japon.